Natolotra ny fitsarana androany ireo olona 420 voasambotry ny zandarmaria tamin'ilay raharaha fanapohana solika tany Toamasina. Raha ny voalazan'ny zandarmaria-pirenena dia ny 5 amin'izy ireo no tena tompon'antoka mampiasa ireo olona hafa. Avy amin'ny toerana 10 miparitaka mandina ny Toamasina ireto olona nosamborina taorian'ny hetsika fisavana nataon'ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana nanomboka ny 12 oktobra ireto. Solitany na petrolina moa no voalaza fa nanampohan ireto olona ireto ireo gazoal sy lasansy namidin'izy ireo tamin'ny faritra avaratry Toamasina iny. Commune 20 amin'ireo 550 sy 900 manerana ny Madagasikara no tsy ahitana kandida avy amin'ny lisitry ny vondrona isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny Irmara nirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolo-tsain'ny tanàna ny 12 Desambra izao. Ato amin'ny faritany Antananarivo avokoa no misy an'ireo commune ireo 40 eto Analamanga. Isan'ireny ohatra ny Ambavahady Tokana, Ampitatafika, Bemasoandro Itaosy izay eo amin'ny district ny Atsimondrano, enina kosa ao amin'ny distrikana Rivomamo. Ny tombo avy telo eny ny vokatra ronono ary ny atsara ihany koa ny taranaka omby gasy vokatry ny fampiasana ny teknika kijana mamokatra tao amin'ny Tangonombohitra Itremo faritra Moronmani raha nambaran'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Voalaza fa tafakatra 3 amin'ny 4 litatra isaky ny omby ny vokatra ronono any an-toerana raha toa ka atsasa litatra izany teo aloha. Notsindrin'ny ministera ihany koa fa afaka miteraka isa-taona ny omby gasy noho ny fahampian'ny sakafo avy amin'ny fambolena vilona eny Kianja. Nidina teny Andralanitra ny ministry ny rano Lalaina Andriana Melasoa sy ny teknisiana eo anivon'ny Jirama niona tamin'ny Mompera Pedro OPK nijery vahaolana amin'ny famatsiana rano ho an'ireo toeram-ponenan'ny mponina eo ambany fiahiny ity fikambanana ity. Nahitana fiainana ny tosiky ny rano eny an-toerana ka misedra olana ny mponina eny an-toerana sy ny faritra manidina. Ametrahana tankin'ny rano ihany koa eny an-toerana mandrapila amin'ny famatsian-drano ao amin'ny Sinibendrano ao Ambomahitsy raha nitatitry ny avy eo ny ministeran'ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana. Nandrombaka ny fandresena eo anivon'ny Afrika tamin'ny lalao échec ampitahin-davitra ho an'ireo olona manana fahasembanana i Serge Andriataina. Ny farany herinandro teo moa no nanantanterahina ity fifaninanana ampitahin-davitra ity. Malagasy 3 no nandray anjara tamin'izany dia i Serge Andriataina, Jean Olivier Rakotonirina ary John Randriambololona.